Fa mbola eo amin'ny lafiny politika hatramy kosa dia Noraisin'ny ben'ny tanànan'Antananarivo teny amin'ny birao fiasany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny masoivohon'ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto amintsika. Fantatra tao aorian'izany fa hiara-hiasa ny renivohitra Madagasikara sy Afrika Atsimo. Alao avy hatrany ny fanadininy. Hiara-hiasa ny tanànan'Antananarivo renivohitra sy ny renivohitry ny Afrika Atsimo Pretoria. Atoato dia iroso amin'ny fanaovatsy ny fifanaraha-piara-miasa ny mpitantana amin'ireo renivohitra roa ireo. Araka ny tatitra nataon'ny ambasador'ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Gert Grobler taorian'ny fionany tamin'ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valmanana. Manana tanjona ho an'ny fampandrosoana iraisana i Madagasikara sy Afrika Atsimo. Hoy Andriamatoa Gert Grobler, ilaina hoy izy ny fisian'ny fiara-miasa sy ny fanatanterahana tetikasa eo amin'ny sehatra samihafa dia ny sehatry ny trano fonenana, fanajariana an-tanan-dehibe, ny rano, ny fahandriam-pahalemana ary ny fanodinana fako. Le gouvernement le sud-africain et l'ambassade souhaitent sincèrement consolider et développer activement les relations entre l'Afrique du Sud et Madagascar dans le secteur clé. Il est donc naturel de considérer une coopération solide entre l'Afrique du Sud et la capitale de Madagascar, Antananarivo. Tsy nisy kosa ny fanabarana izay nataon'ny ben'ny tanànan'Antananarivo taorian'ny fionana tamin'ny masoivohon'ny Afrika Atsimo.